ny tenin'Andriamanitra izay tolotra antsika isaka ny alahady amin'ny teny io ty dia ny Salamo 7:100. Salamo 7:100 ka ny andininy 2:20 ihany. Haitsika tsy enjery loatra io. Salamo 7:100 andininy 2:20 ihany. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: atao-poko no iraketako ny teninao mba tsy hanontako aminao. Amen. Atao-poko no iraketako ny teninao mba tsy hanontako aminao. Maro ny fitarihana atsika kristianina, atsika zanak'Andriamanitra mba hiala amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Saingy ny toko lehibe dia izao, izay mirakitra ny tenin'Andriamanitra ao am-pony, izay mitahiry ny tenin'Andriamanitra ao am-pony dia afaka miaro tenany amin'izany fitarihan'ilay ratsy zany izy. Noho izany dia atao amintsika araka ny tenin'Andriamanitra izay nitorina teo mba handrakitra ao am-pontsika ny tenin'Andriamanitra ka hiaina izany. Dia ny tompony no mampahery antsika mpamakivakiana ny herinandro ka afahantsika miaina araka ny sitrapony.